Tontolon'ny fahasalamana ndray koa sary tsy mahasehaka ny isan'ny mponina eto Madagasikara ny isan'ny ivitoerana fivarotam-panafody sy ireo olona natokana ary manana alalana manokana hivarotra izany fanafody izany miteraka olana lehibe any anivon'ireo faritra samihafa nefa izany satria dia saika mivangongo eto an-drenivohitra avokoa ny akamaroan'ireny ivitoeram-pivarotana fanafody sy ny olona natokana hivarotra fanafody ireny atoato isy ny kongresy lehibe ho amin'ny zany afahana mijery ny tokony atao sy ny lesoka tokony oharina eo amin'izay tontolo izay. Distrika 17 amin'ireo distrika 20 misy eto Madagasikara ihany no mbola misy toerana fivarotana fanafody na pharmacie. Raha pharmacien iray isaky ny 5,4 ponina no fenitra iraisam-pirenena dia neto amintsika dia mbola pharmacien iray no misana ny ponina iray etsy. Raha misy 300 ny isan'ny pharmacien manerana ny nosy dia 330 sy 200 ny isan'ny pharmacie. Mbola tsy ampy araka izany isa izany fa efa misy kosa ny politika fanofanana ho pharmacien izay mamoaka pharmacien 520 isa-taona. Fa nahitana fiakaran'ny kely ihany koa ny vidin'ny fanafody tatoato noho ny fidinan'ny isandam-bola malagasy. Ny os zany fanafody dia afarana daholo dia miankana amin'ny sandam-bola zany vitrika izay zava-misy. Fa ho fampizarana traikefa eo amin'ireo pharmaciens sy pharmacie manerana ny ranomasimbe indianina dia hotanterahana eto Antananarivo eny amin'ny CCI vato ny kongresy andiany 17 ny fivondronam-be ny pharmaceutique eto amin'ny ranomasimbe indianina izay miaraka amin'ny salon de la pharmacie amin'ny fahenina 10 sy 17 volana febroary izao. Misy le hoe kongresy amin'ny kongresy zany dia fizarana traikefa mitombo eo zany manam-pahaizana maro misy conférence telopolo eo amin'ny telopolo zany conférence zany hoe io zany le question d'actualité zany ny resahan'ny scientifique amin'ny fizarana traikefa aloha izy voalohany indrindra ahafahan'ny pharmacien zany tsy ho tara loatra amin'ny fivoaran'ny science. Mahatratratra any amin'ny 500 no andray anjara amin'ity kongresy ity ahitana ny avy any amin'ireo nosy sy rahavavy ireo ary misy hatrany amin'ny 50 ny trano eva ho hita ao. Maro ihany koa ireo loha hevitra ho resahana mandritra ny 2 andro.